Totosa somatsara itolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny anteny mirapirenena tetsy Tsimbazaza moa ny famindraim-pahefana teo amin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy ny filohan'ny anteny mirapirenena vaovao Ramatoa Christine Razanamaso. Totosa androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo sy ny filohan'ny anteny mirapirenena vaovao Ramatoa Christine Razanamaso. Tamin'ity fotoana ity no niaraban'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita ny filohan'ny anteny merapirenena sy ny rariny soa mba havita be ao an'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Miarabanareo boromaharitra vaovao miarabanao indrindra Ramatoa filoha Ramatoa Christine Razanamaso filoha vaovao an'ity androm-panjakana manana maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Tenako amin'ny anaran'ny kongresin'ny tetezamita izay mitsahatra ny asany zany manomboka izao. Miarabanareo lany mba ho somatsara ary lanireo namanareo ihany koa fantana mandritra ny 5 taona ity androm-panjakana ity. Androm-panjakana manana maizy azy io satria eto no andrafetana ny lalàna izay hitantanana ny tany sy ny firenena. Eo moa zany nambaranao zany Ramatoa filoha omady tamin'ny kabarinao hoe oka tsy andry volavolan-dalàna fotsiny fa oka koa mba hisy ny todi-dalàna hiainga avy amin'ny solombavam-bahoaka satria matetika dia miandry fotsiny ho fahanan'ny fanjakana mpanatanteraka ny fanjakana mpanao lalàna dia mihitsy matoky eo ambany fitarianao Ramatoa filoha fa miroborobo ary ahatanteraka ny asa izay fanakiny vahoaka taminareo ny anteny merapirenena. Raha nandray fitenenana kosa Ramatoa Christine Razanamaso filohan'ny anteny merapirenena dia tsy adino no nisaotra ny kongresin'ny tetezamita tamin'ireo asa vitany nandritra izay tetezamita izay. Fifandimbiasa toerana ny endriky ny fanajana ny soatoavana demokratika tonga amin'ny fitenenana hoe ny mandeha tsy zoky ny mijanona tsy ilaina fa anton'izany dia satria raha handeha ianao Andriamatoa filohan'ny kongresin'ny tetezamita sy ny mpiara-miasa aminao dia nohony fahatotosany izy ireo ianareo ianao tamin'ny mpamendrehana sy amin'ny mpahombiazana ny adidy napetraky ny firenena taminao sy tamin'ireo mpiara-miasa sy taminao ary nahatotosanareo antsakany sy andavany ny izany adidy amin'ny firenena izany. Noho izany indrindra dia mamela ahy ianareo mba hitodika manokana aminao aho sy mpiara-miasa aminao Andriamatoa filoha makasitraka ary misaotranao manokana ny tenako, misaotranao koa ny vahoaka rehetra izay soloina itena solombavam-bahoaka voafidy ato amin'ity androm-panjakana ity. Zany no totosa nefa dia no niezaka vitanao tamin'ny tantanana n'izany anteny miera ny tetezamita izany satria tamin'ity toerana ity tato amin'ny kongresy izay nitarinao no nahalalina ny lalàna rehetra nahafahana miroso amin'izao repoblika fahaefatra izao. Tapitra androany araka izany ny asan'ny kongresin'ny tetezamita satria efa nipetraka tamin'ny fomba ofisialy ny anteny merapirenena.